Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika efa herinandro izao no mitokana ny syndicat ny inspecteur d'État eto Madagasikara fitokonana tsy misy fetrana ny antsoina hoe grève illimité moa no tanterahan'izy ireo ary maromaro ny fitakiana ataon'izy ireo anatin'izany fanadihadiana ary. Inspecteur d'État en grève izay no soratra hita amin'ny baribary eto amin'ny bureaun'ireo inspecteur d'État eto Faravohitra. Efa herinandro izay no tsy nandray dossier intsony ireo inspecteur d'État izany hoe mikatry ireo atota taratasy mila ny visa avy amin'izy ireo toy ny famoahana ny volam-panjakana. Misy ireo zavatra takiana raha ny fanamariana izay noentiny filohan'ny syndicat. Fa ny antony fotsiny dia tsotra. Efa taona maromaro zahay izay nandefa dossier farafaharatsiny izay fa misy 3 taona. Dossier mateviny be mihitsy nomena ny fitondram-panjakana zay heverinay voakasika an'izany zavatra zany. Ministère ny finance, ny primature dia ny présidence ny transition. Ny primature zany soragnazy fa mba fanandrainay indroa na intelo angamban'izay fa mipasy tsara le resaka tary amin'ny nionanay fa misy zavatra tsy afahany manoatra ozy izy fa andehana resaho amin'ny ratso mangaiky hafa nyty fitondram-panjakana ty. Ka ny agny zao ohatra ny mbola bloc kely mbola tsy tanteraka. Ny antony zany zao. Zahay inspecteur d'État napetraka araka ny lalagna hatramin'ny fahaleovantegnan'ny première république zany napetraka zahay. Ary mbola zay ny texte mifehanay hoe zahay ny mitazo ny fahefagna manao fisafoana ny raharaha ankapobeny izay tokony hananany filohan'ny république dia tsisy président de république dia andeha hanao inspection ny service public rehetrarehetra fa zahay zany nomeny fahefagna fa zaho ny tokony nanao fisafoana ny raharaha-panjakana rehetrarehetra ozy izy fa dia anareo no manao an'ity dia manao compte rendu ty amiko. Zay zany toerana nisy ny inspecteur d'État hatramin'izay. Ka nohon'izay ary napetraka raha vao niforonana ny inspection d'État io ny inspecteur d'État napetraka ambony firaisan'ny raharaha-panjakana rehetrarehetra. Za tsy resaka nianatra tan'Amerika nanao MBA na nianatra ta France nanao Sorbonne zay tsy resahako fa andraikitra izy ty. Izay andraikitry nametrahana ny inspecteur d'État zay nametrahana azy hoe anareo no sokajina ambony indrindra amin'ny firaisan'ny raharaha-panjakana. Raha ampiarina ny resaka décentralisation sy déconcentration samihafa dia tokony ampiarina ihany koa raha ny volazan'ity farany ny déconcentration ny fanaraha-maso na ny contrôle. Tokony omena fahafahana anao ny asany malalaka araka ny tokony ho izy na autonomie fonctionnelle ihany koa ireo inspecteur d'État raha ny fangatahana nataon'izy ireo. Voalaza fa ny rafitra misy ny inspecteur d'État io no rafitra ahafahana mametraka ny fanjakana tsara tantana eto amin'ny firenena na izany ny fitantanana ara-bola na ny fitantanana mpiasa na ny fitantanana ny fananam-panjakana. Raha efa nangataka fionana nandritry ny 2 taona teo anivon'ny fiatidinan'ny tetezamita ny syndicat ny inspecteur d'État dia raha pitso no fantatra fa ho voarahiny Ambotsirohitra. Ho fantatra raha pitso ny vokatra izany fionana izany.